Falomeravantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andro anio mahafinaritra ity. Tondrayntsika amin'ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra androany. Ositsika hoe rehefa ateraky indray ny olona dia misy vokatra ao anatin'ny fiainany. Ny vokatra voalohany indrindra izay hita ao anatin'ny fiainan'ny olona nateraky indray dia ny fiovana antom-pisiana. Ny Zakaiosy ny vola ny famatoran'ny fiainany. Fa rehefa tafahoana tamin'i Jesosy Zakaiosy, rehefa tafahoana tamin'i Jesosy Kristy Zakaiosy, dia tsy vola intsony no ny famatoran'ny fiainany, fa nafony ary ny vola satria nahita zavatra hafa izy dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Rehefa ateraky indray marina ny olona dia miova ny fifamatoran'ny fiainany. Lasa tsy zao tontolo zao intsony, lasa tsy ny zavatra hita maso intsony, lasa tsy ny zavatra miseho intsony. Be dia be ny olona mivavaka, fa ny fifamatoram-piainany tsy miova mihitsy. Ny sasany araka le lazaiko teo mbola ny zanany ihany. Ka rehefa misy manjony zanany dia any aloha ny sainy sy ny fony ary fanany dia tsy mahafantoko amin'izay Jesosy sy Andriamanitra zany izy fa tena marary ny ainy tsy hitany izay asiany ny fiainany dia tsy ao mihitsy ny momba azy rehetrarehetra. Zay ny atao hoe ao amin'le zaza ny famatoran'ny fiainany. Ka izy mety mivavaka fa tsy nateraky indray izy satria ny fiainany mbola voatazona eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa rehefa nateraky indray marina ny olona dia miova io. Lasa Kristy ny antom-pahavelomany, lasa Jesosy ny fantohany ka na misy zavatra ary mitranga. Dia marina fa hoe tsy hoe tonga dia ohatra vatoko izy akory dia hoe tsy miraharaha ninina mihitsy fa tsy manan-kirotana ny ambiny rehetrarehetra zany. Ao amin'ny boky Mateo 7:4 dia misy zavatra tahak'izao ambaran'i Jesosy hoe amin'izany ozy izy ny olona izay miaino an'izany teniko izany ka tsy mankatoa, zany hoe tsy miaina, zany hoe tsy nisy fetraikany ao anatin'ny fiainany, ilay teny izay nambaran'i Jesosy, dia hoariko amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika. Tonga ny rivotra, tonga ny tafiotra, namely ny rika, ary dia tsy naharitra zany trano zany satria naorina teo ambony fasika. Fa ny lehilahy anankiray kosa ozy izy izay miaino zany teny zany ka mankatoa, na koa misy fetraikany ao anatin'ny fiainany le izy, na koa fiainany iainany le teny, dia hoariko amin'ny lehilahy endry anankiray izay manorina ny trano eo ambony vatolampy, tonga ny rivotra ihany koa, tonga ny tafiotra, niakatra ny rika, fa naharitra ny trano satria naorina teo ambony vatolampy. Ina moa no tian'izany lazainy? Rehefa mivavaka, ireo tantaran'olona roa ireo samy tantaran'olona mivavaka satria samy miaino an' Jesosy daholo, samy miaino daholo. Ay, okay. Mety misy amintsika zao, mety samytsika ireo izay miaino zao, tonga ny alahady dia maheno latsinainy na talata tsy fantatro izay fotoana andrenesany zao afatra zao. Samy faly maheno an'le afatra, samy tena hoe ay tena. Fa eo amin'izay misy différence amin'izay. Ny anankiray faly fotsiny, valona an'le izy. Fa ny anankiray nandray an'le teny dia misy fetraikany ao anatin'ny fiainan'le izy. Iny le voalohany iny dia zao miaino an'le teny izy, mivavaka izy, mety mihaino hira fiderany izy, mety tsy mifokasika tsony izy, mety tsy misotro toaka tsony izy, mety tsy mamohy vady tsony izy, mety mamaky baiboly izy, mety be dia be zavatra ataony. Zay ny tenin'oloko eto, fa tsy azo anaovana référence, tsy azo amarana mihitsy hoe ny olona ao amin'ny Kristy na ny fiainam-baovao amin'ny Kristy dia ireo zavatra nytany saiko teo. Tsy ratsy akory zany, ary tena tsara zany mihaino radio evangelika sy ny sisa rehetrarehetra. Fa azo atao ny mihaino an'izany zavatra zany. Azo atao ny mandeha mivavaka isak'izay mihetsiky, intelo isan-kerinandro, inefatra isan-kerinandro. Azo atao ny mahavita mamaky an'ity baiboly ity, za fa navaky an'ity 5. Azo atao ozy tamin'ny farany mety manana titra diakona, mpiandry, pasteur sy sisa rehetrarehetra. Fa ny fiainana nefa mbola miorina eo ambony fasika ihany. Ary ny ahalalana fa miorina eo ambony fasika ny fiainana dia tsy Jesosy no ivon'le fiainana. Ka rehefa misy zavatra manjoa le fiainana dia mikorotana le fiainana rehetrarehetra ary mandra-pilaminy iny zavatra izay ivon'ny fiainanao iny dia tsy mahazo aina mihitsy ianao aloha. Dia lasa ianao miazakazaka, dia lasa ny olona miazakazaka mivavaka, mangata-bavaka satria manina misy mikitikitika le ivon'ny fiainany. Mangataka vavaka, paster eto ambavaka mihitsy le asako aloha, eto ambavaka fa tena sahirana be izay, tena ohatran'izao, tena ohatran'izao, tena ohatran'izao. Tonga ny rivotra, tonga ny tafiotra, namely ny rika, mienjera le trano satria manina miorina eo ambony fasika na dia mivavaka ary. Mila hitanao tsara, mila tsapanao tsara. Nikasika Jesosy any am-ponao
sy ny fetraika nkasika jesosy eny am-ponao fa tsy hoe rehefa nanao vavaka akorekeko jesosy manomboka zao tompo sy mpamonjy ny fiainako de zay le izy tsy zay le izy tsy resaka teny io tsy resaka zavatra mbary eto amin'ny vavy io fa resaka zavatra asan'andriamanitra ny anatin'ny fon'ny olona resaka asan' jesosy kristy ao anatin'ny fon'ny olona io zay mahatonga n'lay tranon'le olona miorina eo ambon'ny tendrombohitra am'izay avy eo reo fiainana anankiroa ireo samy niaran-javatra daholo reo fiainana anankiroa ireo samy nisy zavatra nitranga daholo fa ny anankiray naharitra ny anankiray ny anjera mila jerenao ny fiainanao zay mivavaka hoe le fiainanao mifamatotra amin'inona le fiainanao miorina amin'inona ny vokatra faharoa ny vokatra voalohany zany rehefa nateraka indray marina ny olona de miovana any anatin'ny fony any lasa jesosy am'izay no ivon'ny fiainany de ny faharoa kanefa mitovy am'izay ihany de zao lasa misy etaetan'andriamanitra ny anatiny any taloha izy mety manana etaeta zavatra be deaibe maro isan-karazany fa rehefa nateraka indray marina ny olona de ny etaeta mipetraka ny anatin'ny fony any a de etaetan'andriamanitra etaeta te hifandray amin'andriamanitra etaeta te halala n'andriamanitra mariako eto a fa io etaeta io a de tsy curiosité tsy hoe te halala amin'ny saina tsy hoe te halala amin'ny ati-do fotsiny hoe ohatrany zava-baovao zany resan'le paster zany a ohatrany mba tiako henoana hoe inona ny toy an'izany ndray a inona ndray ary zao ny teneniny amin'ny herinandro ahoana ndray ary zao zany zavatra zany hoe curiosité ny anaran'izany fa ny fahateraham-baovao de miteraka etaeta ao anatin'ny fon'ny olona miteraka etaeta ao anatin'ny fon'ny olona alala n'andriamanitra alala ny sitrapon'andriamanitra ary le alala tsy mijanona ho connaissance sana fahalalana fotsiny fa alala de iaina n'le izy maheno an'le zavatra ny sofiny de misy etaeta be any anatiny any anao sy anatanteraka ary miditra am'izay lalan'izay izy zay le olona izay nateraka indray misy etaeta ao anatin'ny fony ao afantatra an'izay raha ianao zao ohatra tao anatin'izay afatra anankifiry zay vitatsika anakefatra raha tao anatin'izay afatra efatra zay ianao a misy kasika andriamanitra enonao any anatin'ny fonao any misy etaeta n'andriamanitra enonao any anatin'ny fonao any de ny zavatra zay tokony ho ataonao ary zay ny resakitsika androany rehefa voakasiky ny tompo ao anatin'ny fiainanao de miova lasa mahazo fiainam-baovao ianao de ny zavatra zay tokony ho ataonao rehefa manomboka enonao fa kasihan' jesosy any anatin'ny fonao mila mihetsika am'izay ianao inona le hetsika zay tokony ataonao rehefa nona ohatra ny olona anankiray rehefa mangetaeta ny olona anankiray de tsy mijanona fotsiny izy hoe eo izy zany nanona izy nona azy zany etsy ny sakafo feno be deaibe a nona azy zany de eo ihany izy nona azy zany nona azy zany efa toro azy reo sakafo eny nona fa rehefa nona ianao rehefa tena nona marina de lasa ianao mitsangana de lasa ianao maka sakafo de lasa ianao mihinana de mivoky de rehefa voky tsara ianao vo afapoa zay ianao vo mijanona de tahakan'izay any koa amin'andriamanitra tsy hoe miheno fotsiny ianao tsara zany afatra zany za jesosy mba teo zao be deaibe iny olona le teny be deaibe za mba teo zao mangetaeta ohatra zao atoro azy am'izay ny rano ka za mbola sahirana ka za mbola misy anina kely ataoko ka za mbola le zao aloha mbola tsy niova zay le antom-pisina mbola tsy voakasika zay le fo fa raha enonao i tena kasihan' jesosy ho fonao de mila mihetsika am'izay ianao inona ny hetsika zay tokony ho ataonao mieno tenin'andriamanitra rehefa enonao ny etaeta te halalan'andriamanitra mieno tenin'andriamanitra tsika manana toroteny a be deaibe azo ifampizarana tsy voatery ianao makany am-piangonanay faly zay raha tonga ny am-piangonanay ianao fa mihoatra lavitra noho izany ny fifalianay de ny ifampizara aminao ny tenin'andriamanitra ifampizara aminao ny sitrapon'andriamanitra manana toroteny betsaka tsika azo ifampizarana mieno toroteny mieno afatr'andriamanitra fa ny afatr'andriamanitra no manadio atsika ary mitondra atsika ho amin'ny fiainam-baovao marina ao amin'i Kristy mila mivavaka ianao ohatrany ahoany za mivavaka zany raha lasa nabavy tsy formule tsy rakipo izany zavatra zany ka hoe ity ny vavako maraina tatatatata ity ny vavako atoandro zao ndray ity ny vavaka ariva zao ndray rehefa marary a ty ny vavaka ataoko rehefa tsy ampy vola ty vavaka ataoko rehefa ohatra zao ndray ty vavaka ataoko vavaka fisaorana ty fomba fanaovana vavaka fisaorana zany tsy zany
tsy zany ny ilain'andriamanitra. Andriamanitra dia mandinika ny fo. Andriamanitra tsy mijery zay ambarany ity molotry ity hoe tena mahay mandrafitra be izy zany, mety tsara daholo ny firafitry ny fehezanteny zay lazainy. Tsy zany fa Andriamanitra te ahitatsika ifanerasera. Ianao zao na ny zanakao arange rehefa mbola zaza ny ankizy kely de le mbola vao miana amin'ny teny iny izy heritaona babababababa tatatata zany fotsiny tenininy eo fa mahagaga fa falany ray aman-dreny. Tsisy ray aman-dreny mihitsy mbola ty zatyko bababababa manina raha mba mivoatra am'izay fa zany ve inona no enona zany makaleo afy teninao okzay tsisy ray aman-dreny manao an'izany fa falany ray aman-dreny maheno ny zanany miresaka amina de mibadabada ary tahak'izay ihany koa ny fifalian'Andriamanitra miresaka sy maheno anao na de ozy izy ary ianao hoe za tsy mahay vavaka itsy fahaizanao indrindra no antony iresana raha mahay mo atao inona itentsony fa le tsy mahay indrindra no antony itenenana. Rehefa hiaraka am' Jesosy isika de mila manapa-kevitra, mila tapa-kevitra ary mila manatanteraka an'le izy hoe za Jesosy manomboka androany anompo. Tsy maninana mbola tsy afaka tena mamaky baiboly be ary ianao fa nitory teny io alalanao sitrapon'Andriamanitra. Mety mbola misy ny fahalemena reny zavatra reny mihitsanao aza reny aza atao zava-dehibe any anatin'ny sainao any, aza atao mamosavy anao ny fahalemenao, ny fahadisoana aza maika ny azakazaka amin'ny vokatra. Ny azo ange rehefa amboleny, ny azo rehefa amboleny. Tsy aneo ianao androany ianao mamboly paiso na litsi de raha afaka pitso ianao de efa mieritreritra hoe tena hazo ratsy ty hatram'izao ve mbola tsy mipotra ihany. Mandeha tsikelikely iny zavatra iny fefa manomboka mahita zavatra ianao alalanao kosa hoe io fefa manomboka misy le izy. Za te hampahery antsika ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra fotoana ietsehana am'izay zao. Zay ny afatritsika aloha androany mametraka veloma mandra-piona samy tahin'ny tompo amin'ny manaraka toy izao indray isaky ny alahady am' 12 sasany na am' ray eo mivoaka video atsika samy tahin'ny tompo daholo. Veloma tompoka.